Mahafinaritra satria tafavory indray tsika amin'ity andro lahady ary tolakandro ny alahady izay tolakandro hafa ihany koa izay efa nomanina Andriamanitra ho azy ho anao. Hivavaka tsika alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Endry Andriamanitra ray ny tsara indrindra, mahita anay tsirairay avy ianao. Sitrako tokoa ny havelomanay mba handrenesanay ny sitraponao isan'andro. Isan'andro tokoa ianao dia mandefa ny teninao, amolavolana anay satria ianao le Andriamanitra izay tsy sitrako ny havery anay. Eny efa nampisehoanao ny lalam-pamonjena kanefa mbola misy pitsopitsony eo amin'ny fiainanay izay mety halavo anay kanefa ianao dia manarina anay hatrany. Tonga ny fotoana izay handrenesanay ny teninao, aoka tsy ho izaho no hita, aoka tsy izay saim-patako, fa aoka kosa ny fanahy izay nampitoerinao atao anatiko. Araka ny tenin'i Jesosy, tsy anareo no hiteny amin'izany oro izany, fa ny fanahy izay napetrak'Andriamanitra dia mifanahany indray izany velona atao anatinay tsirairay avy. Aoka izay rehetrarehetra mifanelingelenina amin'izao fotoana izao, hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina, foka ny hitondra vo izay mahavelona, vo izay mahatonga fanantenana, vo izay mampivoatra no raisina androany, ary ny fanahy rehetrarehetra izay fanamasinao anatinay, hampianatra anay izay teninao araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy mitenena ianao raha eo. Alleluia, amen. Rehefa malalao amin'ny tompo efa nandeha ny fotoana, mandeha tokoa ny andro, mihazakazaka dia mihazakazaka zao dia efa nilozantsika sady ny volana janoary. Mihazakazaka makaiza moa? Isaky ny mihazakazaka ny andro dia tadio fa mifoy. Tsisy hoe mihazakazaka mandroso dia mialava, fa mifoy ny fotoana, efa akaiky ny fiverenan'ny tompo. Ary eo anatin'izany moa dia efa nianatra tsika tamin'ity taona ity, tamin'ity voalohan'ny taona ity, hoe inona marina moa no tena tiana Andriamanitra, inona marina moa no tena maha-kristianina asianao. Dia misy ny atao hoe bazy izay tokony ho fantatry ny kristianina ahatonga azy handeha tsy ho reraka. Satria raha ohatra ianao ka tsy mahafantatra ny tena hoe inona ny astuce tokony entinao hanompoana an'Andriamanitra sy hanarahandian'i Jesosy, dia zava-poana ihany fa reraka ihany, mavesatra. Lasa mavesatra ny teny ho raisinao rehefa toa ka tsy mahita ianao izany hoe aiza ny point de départ. Ohatran'ireny mandrafitra ireny ihany io, tsy maintsy misy ny bazy, tsy maintsy misy avy eo ny zavatra izay ataonao haingokaingony pitsopitsony isan-karazany. Fa tsika androany dia handrendray satria tamin'ny roa lahady lasitsika zay dia nianatra momba foana ny hoe fanantenana, ny finoana, ary androany tsika dia hianatra ny atao hoe fitiavana. Satria ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika, noentintsika teny filamatra tamin'iny voalohany taona dia hoe Korintianina voalohany, Korintianina voalohany toko fa 13:17. Korintianina voalohany toko fa 13:17 dia voakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Fa maninona moa no atao hoe ny fitiavana no lehibe indrindra? Nga moa tsy hoe ny finoana amin'ny mahavonjy, fa nga moa tsy ny fanantenana no tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa maninona no hoe ny fitiavana no lehibe indrindra? Io no tovizako aminao sy Jesosy Kristy, le fitiavana. Zay no voalazan'ny Paoly any amin'ny Kolosiana toko 3:14 dia milaza hoe fa ny fitiavana dia fahataterahana. Ny fitiavana dia mariky ny fahataterahana. Iza no atao hoe tanteraka? Ny atao hoe tanteraka dia le Andriamanitra raitsika. Rehefa tonga ny fahataterahanao dia tonga lafatra ny fitiavanao. Zao no voalazany tenin'ny Jesosy indray mandeha: aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny lay rainareo izay any an-danitra. Voalazany any amin'ny Matthieu toko 5:20. Fa maninona no le fitiavana lehibe indrindra? Satria zay le natiran'Andriamanitra, fitiavana. Andriamanitra ozy izy, tsika dia fitiavana. 1 Jean 4:8. Andriamanitra dia fitiavana. Zay no natirany. Ary rehefa matoza asianao, le fanao anatsika dia efa natiran'Andriamanitra. Fa le nofontsika araka le anarantsika foana hoe fisainatsika, io dia mbola tsy natiran'Andriamanitra, fa mbola natirako izaho fenotsoa. Ianao natiranao koa le natura anananao io. Fa io no fasonena, io no
isan'andro no ahitsy amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'ny ranabavy teo hoe mila ny tenintsika isan'andro satria iny manitsy atsika. Indraindray ilay izy marary, satria ilay izy ohatra mahatsapy hoe marary le kapoka ny tenin'Andriamanitra, ary marina zany satria Jérémie 23:29 Jérémie 23:29 dia milaza hoe motsy tahaka ny kanota va ny teniko, motsy tahaka ny kanota va ny teniko, zany hoe kapoka kanefa manitsy, satria zay ihany ny tenin'ny Paoly amin'le 2 Timothée 3:20 hoe zay teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra dia hoentina ninona ozy anitsiana zay diso ananarana ahitantsika zany le hoe zay le hoe tsika le volavolana, le tany manga volavolana araka ny sitrapon'Andriamanitra mba haninona, mba hahatonga atsika ho toy ny fahalebiazan'ny Kristy. Ilainao ny mandray tenin'Andriamanitra isan'andro, tsy ampy ny alahady, satria misy banga rehefa tsy ny tenin'Andriamanitra miditra aminao dia ny tenin'ny devoly miditra aminao, na tianao na tsy tianao dia zay, satria misy fanjakana roa eto amin'izao fiainana izao, samy mamafy ny azy, samy manao pubany azy, samy manao propagande ny azy. Zavatra fanjakana roa dia na zany noeninao teny alefan'ny Satana, na rehinao teny alefan'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy zay, fa tsisy hoe indraindray marianty na marianty, fa amin'ny fotoana banga ianao. Zay le hoe miambena, rehefa tsy tafiambina ianao dia le zavatra ny Satana no tafiditra negatif, dia inona moa zany no atao hoe fanohatra, ny atao hoe fitiavana. Le fanohatra ny fitiavana dia korotana, ary rehefa milaza an'izany Paoly any amin'ny Korintiana 1:17-17, Paoly mihitsy no nilaza hoe Andriamanitra moa izy tsy tompony fikotranana fa tompony fiadanana. Zany hoe manontany tena zany ianao rehefa tonga ny fikotranana dia mazava ho azy fa hoe misy sioka mora ny Satana, misy baiky mora mampiditra ady. Tsika ozy inona mahatonga an'izany? Fampianarana zay omena antsika dia hoe Jesosy Kristy zao no zavatra nolazainy. Jaona 4:12 dia zao ny ahafantarana zay mino, zao izy no raha mino zay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany ary zay tsy midika zany hoe olona avitra ho any amin'ny lanitra ianao na navita ny asan'i Jesosy ary averiko indray mandeha, tsy midika zany hoe avitra d'office ianao raha nanao asa famoahana devoly, asa karazany manasitrana ny marary, tsy midika zany fa hoe eny iny olona olo-masina ho avitra. Satria maninona ny lazaiko an'izay? Satria ny Matitiko 7:13 ka hatramin'ny 4 ny farany dia milaza hoe motsy efa namoaka dia minita amin'ny anaranao ve zay? Motsy efa naminany, tsy efa nasitrana marary, tsy fantako ianareo izy fa mila amiko. Tsy midika zany fa anisan'ny avitra ianao, fa inona ny zavatra amantarana fa mpanaradian'i Kristy tokoa ianao. Jesosy Kristy no nilaza ny Jaona 13:17, Jaona 13:35 no nilazany hoe izao no amantarana fa mpianatra ianareo dia mifankatia. Averiko indray mandeha, izao no amantarana fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Zany hoe zavatra roa samihafa io. Lalana diavintsika dia lalana maneho fahataterahana. Ny atao hoe olona tanteraka dia olona tsy rototra intsony amin'ny zavatra ny momba ny nofo, zany hoe tsy mahataitra azy intsony. Raha mamaky ianareo any amin'ny Jakoba 5:7 dia milaza hoe tafitohana amin'ny zavatra maro isika, fa raha misy olona tsy tafitohana amin'ny teny izy natao hoe tanteraka. Zay le tiako hazavaina hoe rehefa ahoana ny olona anankiray no tanteraka, satria manam-pitiavana iny na opanao ary izy dia le fitiavana no mibaiko. Tsy ho tezitra mahalala le fanompana izy satria le fitiavana no mibaiko. Ohatra ny malahelo ary izy ndry ahoana ary ty olona ity dia manompa favaka ho azy zay le tena hoe fahataterahana, zay ny tadiavin'Andriamanitra sy aminao isan'andro. Ary io zavatra io sarotra na za mitory aminao ary sarotra manatanteraka an'izay, satria maninona ny antony? Mbola eo le asan'ny nofo, le asan'ny nofo le teneniko foana hoe le amantsika tsy manaiky an'izay, le amantsika dia mbola mitoetra tamin'le asan'ny lalàna taloha hoe araka ny tenin'i Jesosy hoe efa rehinareo ny hoe mamalia ratsy nifo za kosa miteny hoe tiavo ny fahavalinareo. Zay zavatra sarotra be kanefa
zavatra anankiray no nahazavain'ny tenin'Andriamanitra ao antsika. Le Andriamanitra fitiavana mihitsy no nidina lasa ato anatiko sy ato anatinao. Satria Romanina 5:5, Romanina 5:5 dia nilaza an'izao hoe fa ny fanahy dia nampidin'Andriamanitra ao anatintsika aizantsika mity. Satria izay nge le fanahy le ozy amantsy antsika hoe le natiran'io fanahy io ange fitiavana. Satria rehefa io fanahy io miasa dia maninona? Galatiana 5:22 dia milaza hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana. Rehefa le fanahy io no miasa, rehefa le fanahy io no avela hiasa dia mandeha ho azy le hoe fitiavana. Fa rehefa ny nofo ny miasa dia takony izy. Zay mahatonga an'le hoe ahoana ny hatanterantsika ny fitiavana dia tenenin'ny Paoly hoe Galatiana 5:16 hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatanteraka ny nofo ianareo, mandeha amin'ny fanahy zany dia mandeha amin'ny fitiavana. Satria ozintsika teo hoe ny fitiavana dia mariky ny fahatanterahana. Zavatra mahafinaritra dia izao, Andriamanitra dia égale fitiavana. Ozy izy ny tenin'ny soratra masina any amin'ny 1 Jean 4, tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana, tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana, fa raha mifankaty isika dia amintsika Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra io zany dia fantatra hoe miasa izy zay rehefa tonga ny fotoananao hoe be fitiavana ianao. Io zany no mantarana hoe io fa misy action le Andriamanitra ao anatiny ao. Rehefa ohatra ianao ka tesitra, tsy midika hoe tsy ao anatinao le fanan'Andriamanitra, fa takona ny asa le fanahy ao anatinao. Le fanahy ao anatinao efa fanahy masina tanteraka iny, fa le nofontsika mbola miaina amin'ny baikon'le sentiment, baikon'le intelligence. Fa maninona baikon'ny sentiment? Rehefa voakitika ny am-po dia voaka amin'izay le asan'ny nofo. Tsika efa lazaina hoe aleo misoa ny ratsy, kanefa ny matetika ozy ohatrany aingakaingana kokoa ny mamaly an'le zavatra ataon'le olona mba hanafaizana an'le olona. Hoe amin'izay izy mahafantatra fa nakarary antsika le izy. Nefa ny tompo any amin'ny Romanina 5:12 dia milaza hoe aoka ozy izy, aoka tsisy hamaly ratsy na aminiza na aminiza, fa any famaliana. Dikan'izay dia zao, amin'ny fotoana ianao manaiky mandefitra, Andriamanitra no miady eo amin'ny toeranao. Amin'ny fotoana ianao tsy miakatra dia Andriamanitra miakatra eo amin'ny toeranao. Rehefa ianao no mamitsaka dia Andriamanitra no mitraka hisolo toerananao. Zay le mahatonga anazy miteny any amin'ny Korintiana 1:9-7, 1 Corinthiens 6:7 hoe Clément anareo no anananareo ady amin'ny rahalahanareo. Izy tsy miteny hoe anananareo ady amin'ny olona zao tontolo zao na olona manodidina, fa le entre ny kristianina. Clément anareo fa tsy alao ve ozy izy ianareo mandefitra ny tsirariny. Jesosy nde mandeha dia milaza hoe loza ho an'izao tontolo zao no ny fanafitohinana. Kanefa ozy tsy maintsy isy zany, loza ho an'izay nahatonga fanafitohinana, loza. Zany hoe tsika tsinona le hoe moratoana dia lasa miteraka ady amin'ny samy kristianina. Tadidinareo tsara ny tenin'ny mpitoroteny indray mandeha any mpitoroteny 4 dia milaza hoe tsara andro noho ny ray, tsara andro noho ny ray. Matoa misy anankiroa eo na misy 4 eo, tadio tsara fa misy ny karazany hoe communication. Fa rehefa tonga le communication tsizy dia tsy maintsy raikitra ny ady. Rehefa tonga ahoana moa ny ianao tsy ady raha ohatra ka zay mahatonga antsika hoe tsy afaka mifandray amin'ny olona tsy kristianina zay tena hoe mandaka tanteraka ny fisian'ny an'Andriamanitra. Satria tsy tokony iray aminy ianao, tsy tokony ara-dalana aminy ianao, satria lasa mianatra amin'ny fanaony. Ny ohabolana raha matetika milaza ny hoe ohabolana 22-24 dia milaza hoe aza misakaiza amin'ny olona mora tesitra fandrao ianao izy anao ny fanaony ka hitondra loza ho an'ny fanahinao. Dikan'izay dia zao, tsika rehefa manana fitondran-tena baikon'ny fanahy masina dia tsy tokony anana fréquentation be. Tsy midika zany hoe tsy tianao le olona, fa rehefa tianao le olona dia torianao ny anjaranao ny famonjena dia zay no izy dia vita. Zay no anjarantsika. Aza misakaiza amin'ny olona foizina. Zany hoe matetika itsika
no mamono ny tenantsika mamono ny fanahy anatytsika efa fantatsika le olona hoe ty olona ty linady na ty olona ty bekrina na ty olona ty manimba ny fanahintsika dia tsika mihitsy no miditra mitsehatra hitadikosontatsota amin'le olona. Zay zavatra zay matetika no ahafahan'ny satana miditra. Zay zavatra zay mahatonga ny satana mahazobahana dia tafatsofoka amin'le cercle misy an'ny kristianina. Any ka any amin'ny fiangonana hitanao matetika misy mifampitsikera mifampifosa satria zay ny antony. Ny devoly miodidina miaraka eo mare tsara ny zavatra lazain'ny pastera sy ny mpitandrina fa mitady zay malemilemy eo izy mba handavony an'izay efa mijoro. Tady an'izay malemilemy eo izy handavona an'izay miezaky ny ijoro. Zavatra lehibe dia zao zasy anao raha no tenen'ny tompo hoe mifankatiavy ianareo, mahaiza mifandefera, aoka sa mifamela heloka ianareo tahaka ny namelan'ny ray ny helokareo araka mbolazan'ny Matthieu 5:45 dia milaza izy hoe Andriamanitra izy dia mandatsaka ny orana ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, zany hoe tsy nasiany exception fa nameny gratuitement. Zay le fitiavany, zay le teneniko hoe Andriamanitra egalina fitiavana fa ny olona tsy nandray an'le fitiavany. Dia zasy ianao ihany koa ampianariny hoe afafazo le fitiavanao, afafazo indrindra ozy izy amin'ny olona samy kristianina. Misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Galatianina 5:6 dia milaza hoe ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa ny famoranana tsy mifamorana, io le hoe atao ofirana ianao mba naraka ny lalàn'ny Mosesy sy ny karazany, tsy mahasoa. Fa ao amin'ny Kristy izy dia ny finoana miasa amin'ny fitiavana no izy. Zany hoe raha mino ianao dia mandeha ho azy ilay fitiavana satria le fanahy anatinao mihitsy no mampirisika anao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ny zava-doza ny fandraisan'ny olona matetika ny hoe ny fitiavana dia lasa tia eros, lasa fitiavana charnel no heverin'ny olona azy, dia lasa misy tiko ty. Za moa dia variana mihitsy dia mandeha nakany amina inona moa zany réveillon any amin'ny évangélika vazaha ngezabe, tsy hanonona ny anarany fa dia hitako zao mihitsy rehefa tonga ny voalohany taona dia misy an'izany hoe akifidifidiny ny olona irabana, samy mifidifidiny irabana zany izy samy vazaha mifampiaraba, dia rehefa mifanena amin'le afrikanina sy ny teny izy tonga dia miodina. Zany hoe forme ety avelany zany le atao hoe fankatiavana agape. Ao anatin'ny hira ianao fampitatana daholo ihany, fa rehefa tonga amin'izay le fotoana anankiray dia mamotitra ianao. Ny olona kristianina matetika andrandraina ny mpanan-karena kristianina, fa mahatra kristianina tsy amena laka mihitsy. Zany ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina kristianina amin'izao fotoana izao. Tadidiny efa ny tenin'i Jesosy any amin'ny Matthieu 25:40 ka hatramin'ny farany dia milaza hoe ny ataonareo amin'ireny kely ireny ozy izy, le kely mino dia toy ny ataonareo amiko. Izaho i Jesosy mihitsy no mampianatra antsika hoe mila manetry tena voalohany amin'le fitiavana. Le fitiavana zany ny tena marina dia zao tsy mila ianarana io fa mandeha mivoaka ho azy. Rehefa vonoinao le fiasan'ny nofinao dia mivoaka ho azy le fitiavana. Ampandeferinao le fisainanao dia mandeha ho azy le fitiavana. Ampandeferinao le raisonnement mental dia mivoaka ho azy ny asan'ny fanahy. Ireo zavatra ireo zany matetika ny malavo antsika rehetra io, satria mbola sarotra zay mahatonga ny hoe tsy tanteraka zasy ianao satria andalana processus io. Plus ianao fafazan'ny tenin'Andriamanitra isan'andro, plus ianao resy foana le nofinao satria misy hoe mifandefera mandefera amin'ny olona rehetra. Tsy ny kristianina ny tenenina an'ireny, tsy ny olona zao tontolo zao ny tenenina an'ireny, fa isika zanak'Andriamanitra no tenenina an'ireny mandefera. Zany hoe zasy ianao zany mila mahay mandefitra, mila mahay le mandefitra tsy mifanahinao anatinao mandefitra akory, fa le ampoponao le mahainao anao zany no mila mihetry mba ahafahan'le fanahy ao anatinao
mandroso ka rehefa le fanahy ao anatinao no mandroso dia tanteraka ny hoe vokatry ny fanahy dia ny fitiavana le voalazantsika amin'ny Galatiana 5:22 teo. Tena efa mazava mihitsy ake le Romanina 5:5 iny hoe ny fanahy no entin'Andriamanitra mampidina ny fitiavan'Andriamanitra atao anatintsika. Tsy anjarantsika le mity fa le fanahy atao anatintsika fotsiny dia efa ampy hitiavantsika ny rahalahintsika. Misy endrika tantara anankiray efa tantaraka izy ity fa averiko fa tsy maninona hoe ahoana moa zany fitiavana zany. Indray andro nisy mpivady mbola tsy niteraka izy roa, le rangahy moa ingénieur dia manao mission foana zany, dia le ramatoa koa manana place tsara. Fa indray andro kosa fankatia be izy mivady ireo, mbola tsy niteraka izy fa fankatia nandritry ny 10 ans fa mbola tsy niteraka. Fa ndray mandeha no tenenina hoe misy cancer le ramatoa, dia tsy te hanakivy an'le vadiny izy nefa le cancer na hoditra dia niakatra tany amin'ny tarehany le izy dia manomboka mipotika amin'izay ny tarehany. Dia tamin'ny fotoana io le rangahy lasa nanao mission nandritry ny 2 mois. Tany an-dalana tany le rangahy accidenté. Izy accidenté dia ny masony ny voa, lasa jamba tanteraka izy. Fa telefona foana izy mivady dia le vehivavy tsy mety mitsotra mihitsy zany aza mody aty ianao fa tarehako boka be tsy azo jerena intsony. Tiako foana ianao fa fampanao tiako foana izy mivady ao anatin'le telefona. Kandro indray andro tapitra mission le rangahy, tsy hitan'le vehivavy intsony izay atao hoe tsy maintsy olo izy ahoana ny zavatra hitranga, tsy ho tiany intsony azy satria nitarehako tena efa boka be tsisy jerena intsony. Dia ny zavatra nafinaritra dia izao, le rangahy amin'ny fotoana io tsy nafantatra hoe jamba, nahazo aina be le ramatoa, tena avitra zany, tena avitra fa tsy mahita ny tarehako izany fa takona. Kanefa dia izao, le fahajambany kay ao anatin'ny 3 andro fotsiny dia sitrana. Fa izy tsy niteny tamin'le vadiny hoe sitrana, fa mbola mody mitondra tehany izy. No tonga tao an-trano amin'izay izy dia mody mikavivy be dia le ramatoa mitantana azy foana dia le rangahy tena mbola mamihana ohatry ny nataony taloha, manoroka azy sy ny karazany. Dia ny zavatra niteneniny amin'izay noho ny rehefa ho faty le rangahy hoe zany 3 andro ihany ny jamby fa ny fitiavako anao tsy niova izy fa tsy miafina amiko ny tarehanao potika be io. Zany hoe ohatran'izay zany le tena hoe voan'le tena fitiavana tsy midépendre ny zavatra hita maso. Rehefa tia ianao dia tsy midépendre hoe io fa me mahasosotra be le zavatra ataon'ity olona ity dia tokony le fitiavana mandeha foana le ferinao izy. Izay zavatra ena angatahan'ny tompo hoe ahoana ny ahafahany kristianina mifankatia. Zay no amantarana izy fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Dia ohatsika hoe Andriamanitra fitiavana dia manana ianao zany antoka fa hoe le Andriamanitra fitiavana mihitsy no ao anatinao. Tsy mila micontré intsony zany ianao manomboka androany hoe ahoana kay ny ahafahako mitia an'ity olona ity, fa avelao le fanahy hiasa, avelao le fanahy amoaka ny voany. Fa ny asany azony ao atao dia makantoa le tenin'Andriamanitra mba hivoahany ny asan'ny fanahy eo amin'ny fiainanao. Tsika dia tanjona dia hoe ahatonga antsika hitovy amin'ny Kristy. Kristiana natao modelintsika, Kristiana natao lasitra satria tsika natao hoe zanak'Andriamanitra, Kristiny lamatoa. Zany hoe Kristy nataonao lasitra dia itsika ve dia tsy mahafantatra hoe Kristiana ka misy mamelaka tamaina tapaka foana nasianao ny tamaina. Raha ny tena marina dia fialarana ny tamaina koa. Fa tsy ahoana izy dia misy mamelaka tamaina, raha tsika izao misy mamelaka tamaina, hoay fa ahoana kosa. Mamelikely koa ianao aloha vao mifanazava hoe fa ahoana moa ny fananina sao dia tsy zany tokony ho fialarana ny tamaina fa olika. Zay zany le izy hoe ampianarina zany tsika hoe mahay misedra ny zavatra makarary antsika, ary mila mamono an'izay zany tsika mba hahafahan'le fanahy tsy hivoaka mihitsy ny asan'ny fanahy io na hoaiza tsika na hanao par cœur io baiboly io ary rehefa tsy resitsika le asan'ny nofontsika. Asan'ny nofo dia mazava, inona ny asan'ny vokatry ny nofo? Asan'ny nofo dia Galatiana 5:21 fahakalana, ady, sikaritaka, fialonana. Zany zavatra zany asan'ny nofo. Tsy resitsika zany ahoana ny andrenesitsika an'izany? Tsisy afa-tsy ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ahoana izy ny Efesianina 5:5-20. Tsisy olona tsy tia ny nofo nozy fa ny mitaiza azy amin'inona? Amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra no maninona? Manitsy. Tenin'Andriamanitra no kanota manampepo zay tsy izy. Tenin'Andriamanitra no manasaraka araky ny Hébreux 4:12. Tenin'Andriamanitra dia toy ny sabatra roa alena manasaraka ny asan'ny nofo ary mampifiloty ny asa izay katsahan'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Amarana ny toro-teny sady
ny zavatra tsara ho fantatsika dia izao hoe fa maninona no tsy natao hoe le finoana ny zavatra lehibe indrindra. Inona moa no nahatonga niny tenin'ny Paoly hoe ireto telo reto no mipetraka finoana, fanantenana ary fitiavana. Fa maninona tsy natao hoe finoana satria izay mino sy atao batisa no hovonjena. Fa maninona tsy natao an'izay mbola afaka elimineny zasy ianao rehefa tsy manam-pitiavana satria Jesosy mihitsy no milaza any Matthieu 5:5 hoe zay tsy madio am-po dia maninona tsy ahita any tompo, zay tsy madio am-po tsy mahita ny tompo. Ary zay zavatra zay zany mila fantatra hoe fa maninona tokoa zay ny tena zava-dehibe, tsy mitovy mihitsy ka famazinana miala fa ny fahazavana sy ny fahazavana no tokony hiaraka. Ary le Jesosy le fiancé atsika le ho avy dia zay le zava-doza hoe tsy ahita ny tompo. Fa maninona nga ohatrany misy contradiction zany resaka zany hoe maso rehetra ahita azy na nandefina azy nga moa nanam-pitiavana na nandefina azy. Zavatra roa samy hafa io. Ny anankiray amin'ny fiverenan'i Jesosy ho antsika kristianina izay miandry azy, fa ny anankiray ho an'ny olona rehetra amin'ny fitsarana dia ahita daholo hipongatra daholo ny maty rehetra tany anatin'ny kanala sy ny tany anatin'ny accident potipotika tany hivoaka daholo ho tsaraina. Iny zany no ahita azy daholo satria tsara ny velona sy ny maty izy. Fa ny amin'le hoe tsy ahita azy amin'le fiverenany dia le kristianina le tsy nanana fahadiovam-po satria rehefa maloto ny fonao dia voalazan'ny Petera nanazavana izany hoe nanadiovana azy tamin'ny raha ozy izy raha mankahala ny rahalahanareo ianareo tokony tsika zany manana an'izay fisainana izay tsony hoe raha vao misy malimalika kely fotsiny mahatazana ny rahantsika dia atao vaingana zay elan'izay hoe ahoana ny ahafahana miala an'izay zavatra satria manangona ao anaty tsika tokony le mba hampanangona vainafa tamin'ny lohany amin'le fanaovana soa azy. Tsika indray lasa manangona vainafa atao amin'ny lohantsika andorana atsika ohatra hoe mandoro tsikelikely le tena atsika zany tsika manam-pahatonga ny rehefa tsy voavela heloka ka rehefa tsy mamela satria hoe mamelany elo tahaka ny amelan'ny rainareo any an-danitra ny elokareo rehefa tsy mamela ianao dia tadio tsara fa tsy afaka ny amelanao koa. Zany hoe mila zany miaina amin'izay zany ny atao hoe fitiavana manomboka androany hoe manomboka izao zany dia mila itsika rehetra zany mahafantatra zay hoe sarotra ho izy tena sarotra satria ny devoly zao mari an'izany dia vao mahay amin'izay ahita zavatra tena le mahatonga anao tena hoe amin'ity kosa tsy mety za kosa tena tsy anaika ty tena marina tena zay tena mahakamo indraindray mahakamo za moa rehefa ela ny mahafinaritra mitory ny atao hoe fahatezerana fa tsy mahafinaritra any mitory amin'ny fitiavana nefa tsy maintsy toriana satria ny fitiavana na ny tena raha ozy mbola tratra an'izay hoe ny herin'ny nofony tena mbola manjaka indraindray satria manakina takona tanteraka le herin'ny fanahy ao anatinao noho nyle fahatezerana noho ny fisainanao ao anatin'ny lohanao dia zay mahatonga an'le izy hoe malahelo le fanahy satria le fanahy ao anatinao tokony hamoaka an'le fisiny. Ahoana moa ny ampamirapiratra anao raha ohatra ka mbola le tenenao no mivoaka. Ahoana anao mantara dia anao tsy mila miteny mihitsy zany hoe kristianina be fitiavana andehanao istilitila tsiaroa anao fanomezana dan ary tsy ny olona no mahafinaritra mahita an'izay fa tokony hivoaka ho azy le izy. Araka le teneniko anareo dia mandeha hoe nisy namanay tena mpanao œuvre sociale be mihitsy kristianina izy dia izao ny zavatra nataony mahafinaritra azy manome akanjo manome sakafo an'olona dia ndray mandeha raha ny fanena ndray mandeha raha le mpiangona tonga atao am-piangonana tsy ohatrany hoe fanonjo ny maso fa le olona koa tsy concentré dia tsy niraba azy fa tonga dia izao ny teneny tapaka amin'ny fanampinana iny tonga dia zay nataony tapaka hatreo fanampinana iny fa maninona tena za indray izy ny avina vonana tsy hitako hoe naninona nefa za voatantara daholo hatramin'ny akanjony arangatahany amiko zany tonga dia tena mandositra izy tena mahavita fa tena tonga dia zay ny lazainy hoe hatramin'ny akanjo ny lamba fitafiny ao an-trano mangatsiaka izy aty za no mividy an'ireny dia za ny tserapany tapaka amin'ny fanampina ho hitany tsara zany mivoaka le d'origine zay le teneny hoe mahazo tehaka amin'ny olona rehetra izy hoe iny kosa aloha mahavita dia tena mahavita aloha raha niny fa tena naseho an'Andriamanitra mihitsy hoe ahoana ny tena ao am-poninao mahadio tokoa ve sa ianao te ho hitideraina manodidina fotsiny any ka lasa na pastera matahotahotra azy daholo satria tena hoe manao be izy tsy azo bedesina satria olona manao be ao amin'ny fiangonana
manao be amin'ny manodidina fa raha vao manondrana kely azy eo tonga dia avava be le ramatoa dia ozy aho mantsy hoe ozy aho hoe ndry zay zany le tena zavatra tokony ampianarana hoe rehefa sedra n'izay zavatra dia ahoana ny atao dia tena hoe zay no ampianarin'ny tompontsika hoe movintsika no mahay mandefitra zany fandeferana ny tena bazy fandeferana ny tena sy tena bazy fa manina moa Jesosy ny nanasa ny tongony mpianany reny ange endrika fanisentena hoe za ambaninareo rehetra zany hoe na inona ny teneninareo dia za aty ambaninareo rehetra ka rehefa amin'ny fotoana manetry teny ianao dia Andriamanitra manandratra anao Andriamanitra no miady anao rehefa amin'ny fotoana ianao mitsahatra zay no teneniko foana hoe amin'ny fotoana ianao tsy mivovotsony dia Andriamanitra tsy teny hoe Andriamanitra mivovo amin'ny plasinao fa Andriamanitra no mamaly zay tokony ho ataonao zay zany ny zavatra tokony hoe ho baziny fitiavana izay apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika iary hivavaka isika saotranao zay Andriamanitra fa voakasika tokoa izay tsirairay avy satria teninao tokoa moa tsy akifidy ary tsy akitsitra fa tena omenao tokoa mba hahatonga anay hitodika indray amin'ny tena hoe aiza tokoa ny asan'ny fahamarinana sy ny fitiavana eo amin'ny fiainanay saotranao indrindra zay satria ianao dia tsy mitsahatra mandena anay amin'ny alalan'ny teninao mba hanadiovana anay ahafahanay koa iroso any amin'ny fahatanterahana araka ny tiavanao anay ankehitriny eny voaray anay ny teninao ary isaorana anao aoka hiasa aminay tsirairay avy ary hipaka aminay tsy ho an'ny hafa fa ho anay tsirairay avy mihitsy tsy hiteny zay hoe ianona mihitsy ny tena tsara omenana zany na ianona za mihitsy mahatoky afainao Andriamanitra no miasa ary eo ka mifanahinao mahery no miasa ao anay tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy amen.